manolotra ny arahaba tompoko. Raha noharina tamin'iny herinandro eny dia saika ho maina kokoa ny atmosférantsika amin'ity herinandro vaovao ity. Arak'izany dia miandrandra orana kely indray ny ankabeazan'ny faritra maro eto Madagasikara. Iantsikilan'izay dia mbola mitohatra ny aloha ny hafanana ato anatin'ny roa andro avy fa manomboka amin'ny alarobia dia hisy fidinany kely ny maripana ambony indrindra. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'io rindrin-drahona io na ilay antsoina hoe front ao atsimo atsinanan'ny Madagasikara izay namerotsaka-korana kely tany amin'ny morotsiraka atsimo nosy tamin'izao farany herinandro izao. Efa madiva hisita ka nalavitra antsika izy io ato anatin'ny 420 rao avy. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana. Mety arahana orana tandrifin-drahona vao maraina be ny morotsiraka ny faritra Iboeny. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ihany koa ny morotsiraka ny faritra Analanjorofo torak'izay ihany koa ny any atsimo atsinanana Mpaka hatrany Taolagnaro. Mety hisy tandrifin-drahona vao maraina be ny manodidina ny nosy Sainte-Marie. Ny faritra sisa dia ho maina ny andro na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any Boeny, Bongolava, ny ilany andrefana vakana karatra sy Amoronmania ary ny atitany ny faritra Mielaky sy Menabe. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo raha saika ho maina tanteraka mihitsy ny faritra sisa. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 4 na 7 degré any amin'ny atitany atsimo nosy, eo amin'ny 3 na 5 degré kosa any amin'ny faritra avaratra andrefana. Ho antsika eto amin'ny afovoantany dia manodidina eo amin'ny 3 na 12 degré. Morotsiraka atsinanana saika eo anelanelany 9 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Mety mbola ho tafidina hatramin'ny 17 degré any amin'ny manodidina ny Taolagnaro. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny talata kosa indray dia miverina tsikelikely ny oram-baratra toy ny any amin'ny faritra Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakina karatra, Amoronmania, Matsiatra ambony, Iorombe mety hita tratran'ny fanadina sy ny atitany ny faritra atsimo atsinanana. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona mitsitokotoko any amin'ny ankapobeny ny faritra Androy sy Anosy. Ny faritra sisa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana indray mananika hatrany amin'ny 5 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana. Tsy dia misy fiovana kosa ny atsika eto amin'ny afovoantany fa hafana hatrany manodidina eo amin'ny 1 na 13 degré. Morotsiraka atsinanana saika manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia ary dia noho ny fandalovan'ny rindrin-drahona ao atsimo Madagasikara dia manantena orana ny ankabeazan'ny faritra maro manerana ny nosy indrindra ny amin'iny faritra atsimo nosy iny mihitatra hatraty amin'ny afovoantany iray manontolo. Ny any amin'ny faritra avaratra andrefana kosa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray. Ho maina be ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana. Ny vinan'ny maripana indray eo amin'ny 13 degré ny faritra avaratra andrefana ary eo amin'ny 30 na 20 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsimo ihany koa misy vidinany kely ny maripana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 1 degré. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.